Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Faly miarabantsika rehetra ry havana nahatratra izao talata fa 7 ny volana avrily taona 2024 izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa namindra fo indray nomeny izao andro maraina vaovao izao, indrindra isika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny mofinaina ato amin'izao tambajotra tserasera izao. Ho ampitomboana amintsika mandrakariva ny fitiavan'Andriamanitra ray sy ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy Tompo ary ny fampaherezana avy amin'ny fanahy masina. Andeha hiombona mivavaka isika mialohan'ny hamakina ny anjara mofinaina izay voalahatra ho antsika amin'ity andro anio ity. Hivavaka isika. Andriamanitra raina izay ny an-danitro, endreto koa ny fifalianay raha notantaninao sy novombinao izahay ka nahatratra izao fotoana izao izay natokana indray hiainona ny mofinaina voalahatra ho anay amin'ity andro anio ity. Misaotra Tompo noho ny amin'ny tombonandrom-pahavelomana izay nomenao anay tsirairay avy ka mbola manana sofina afaka mandre ny teninao izahay ankehitriny. Mifona aminao kosa izay no ny amin'ny fahotanay satria mpanonty izahay ary tsy mendrika ny anonona ny anaranao akory nefa indreto manantona anao amin'ny fanetretena mangetaeta izany teninao izany. Ko dia vokiso zavatsoa avy amin'izany teninao izany izahay. Ary ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izay rehetra ho renesinay sy ho voambary eto ary hivoky zavatsoa avy amin'izany teninao izany izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andeha vakiana amintsika ary havana ny mofinaina izay voalahatra ho antsika amin'ity andro anio ity dia ny filazantsaran'i Jesosy Kristy nosoratan'i Matio 7:12 ny 10 ka hatramin'ny 14. Matio 7:12 ny 10 ka hatramin'ny 14. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mitandrema, fandrao manao tsinotsinona na dia ny iray aza amin'ireny madinika ireny ianareo. Fa lazaiko aminareo, ny anjely ny any an-danitra mahita mandrakariva ny tavany raiko izay any an-danitra. Ahoana ny hevitrareo? Raha misy olona manana ondry 100 ka maniny anankiray, motsy hamelany 7 tendrombohitra va izy ka andeha hitady ilay nani? Ary raha tahiny hitany izy, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa mahafaly azy iny noho ny 7 izay tsy nani. Ary tahaka izany, dia tsy sitraky ny rainareo izay any an-danitra raha ho very na dia iray aza amin'ireny madinika ireny. Amen. Ray masino, manamasinana nay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia mbola mampitombona amintsika hatrany anie ry havana ny fitiavan'Andriamanitra iray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ary ny fampaherezana avy amin'ny fanahy masina. Fanoharana ny amin'ilay ondry very, ondry nani, ity Matio 7:12 ny 10 ka hatramin'ny 14 ity. Ary eto amin'ity 7:12 manontolo ity Jesosy dia milaza fanoharana maromaro. Fa ity 10 ka hatramin'ny 14 ity dia fanoharana ny amin'ilay ondry very no nambarany. Koa satria very ilay ondry, tsy hita fa nani, dia tsy navelan'ny mpiandry azy amin'izao fotsiny fa nitadiavina izy. Na dia hoe ray aza no nani fa ny 7 mbola teo satria fanoharana ny amin'ny hoe misy olona iray nanana ondry 100 ny iray nani fa ny 7 mbola mijanona teo. Navotana fandrao maty an'ilay iray nani, naverina hiditra ao ambala sa ho rembon'ny fahavalo any, na dia hoe ray aza no nani. Eto dia Jesosy no oharina ho ilay mpiandry ondry, isika kosa ilay ondry andrasany. Koa izany no ilazana izao lohahevitra izao ary hoe Jesosy ny mpanavotra. Izay ny lohahevitra izay omentsika izao ten'Andriamanitra izao. Jesosy no mpanavotra. Misy hevitra anankitelo ho tsoahantsika amin'izao ten'Andriamanitra izao
miainga avy amin'izay hoe Jesosy ny mpanavotra izay. Ka ny voalohany ary dia izao: Jesosy ny mpanavotra ka manasongadina ny madinika izy. Zay no hevitra voalohany. Jesosy ny mpanavotra ka manasongadina ny madinika izy. Hitantsika eo amin'ny 19:11 eto amin'izao mofinaina izao zany teny izany. Na dia madinika aza dia tsy tokony atao tsinotsinona, satria eto dia 2:20 ilay heverina ho madinika, ilay fanoharana izay voambary eto. Tsy ambaniana, tsy tsinontsiniavina, zay mihitsy moa ilay filazana azy eto hoe tandremo sao manao tsinotsinona, fa zava-dehibe iny na dia vitsy anisa mihoatra amin'ireo sisa aza. Zao manko, misy anjely miaro sy manatrika ny tavan'Andriamanitra mandrakariva ho azy ireny any an-danitra. Ary izay miady amin'izy ireny dia miady amin'Andriamanitra. Ary misy ten'Andriamanitra mihitsy milaza hoe izay nataonareo tamin'ireo rahalahiko kely indrindra ireo hoy Jesosy, no efa nataonareo tamiko ihany koa. Ry hava-malala, ny fanavotan' Jesosy Kristy dia miatratra amin'ireny madinika kely indrindra ireny. Koa mitandrema, ndrao isika indray no anivaiva azy ireny, fa sarobidy eo mason'ny Tompo izy ireny. Tsy hifanambanimbany na hifanafotohina na hanandra-tena manoloana azy ireny isika satria hoe heverina ho madinika, fa aoka hifanaja, aoka hifankatia, fa samy mpianatry ny Tompo isika, samy ondry andrasany, ka tsy hifanonto eny an-tsaha eny anaty vala eny ka mety hoe izay no antony hitarika an'ilay iray nani, na hoe hifamarina kady nefa samy ondry ray vala zao ihany. Fa isika na dia maro aza dia tena iray ihany ao amin'ny Kristy. Izay no hijerentsika ilay hevitra faharoa, satria rehefa asongadin' Jesosy toy izany ny madinika dia misy asa asehony mihitsy amin'ny mahampanavotra azy. Raha nambaran-tery aloha mantsy dia Jesosy ny mpanavotra. Koa izao ary ilay hevitra faharoa: mpanavotra Jesosy ka tsy tia ny hisy ho very. Mpanavotra Jesosy ka tsy tia ny hisy ho very. Nasongadiny teo ny madinika satria mpanavotra izy. Eto kosa dia tsy tia ny hisy ho very na iray aza satria izay no mampanavotra azy. Hitantsika eo amin'ny 12 sy 14 eto amin'izao mofinaina izao indray izany. Ny hoe tsy tia ny hisy ho very dia azo ambara ihany koa hoe mikaroka ny very ilay mpiandry-ondry. Izany hoe tsy avelany amin'izao fotsiny izany raha misy anankiray very, fa karohany iny satria tsy tia ny hisy ho very. Raha ilay fanoharana eto dia hoe navelany nijanona teny an-tendrombohitra ilay 7:20, fa lasa aloha izy nitady an'ilay anankiray izay nani, satria tsy tiana ho banga ny isa 100 satria 100 ny ondriny. Tsy tiana hisy ho very. Zay zany tena hevitra ilay tsy tiana hisy ho very. Navela teo ilay 7:20 fa lasa nitady an'ilay anankiray nani. Tsy hoe fanaovana zinona ny reto maro anisa akory na melana azy teo, fa fanehoana fa zava-dehibe ny fikarohana ny very. Zava-dehibe ny fikarohana ny very. Ary tena nitadiavina sy nezahana nampidirina tao ambala mihitsy mba hiverina hiaraka amin'ny namany indray. Ary toy izany indrindra mihitsy no fitiavan'i Jesosy antsika mpanonta ary havana. Aniasia isika. Ary toy izany no nanavotany antsika satria tsy tia ny hisy ho very isika na iray aza. Tsy tia ny hisy ho very isika na kely aza. Nafoiny anie ny lapan-drainy tao ambony. Nilaozany anie ny voninahim-dehibe, fa lasa izy nandahan-tena nitady antsika mpanota, nanavotra antsika mba hiverina ho ao ambalan'ny ray. Ao an-tranon'ny ray anie zany vala tiany hamerenana antsika izany. Ry hava-malala, maneke hiverina rehefa nokarohana sy notadiavina isika, fa aza manamafy fo, aza manamafy sofina nandala-pahaverezana any, fa tsy tia ny hisy ho very isika na iray aza. Rehefa tena mahatsiaro ho manao ezaka be toy izany ary ilay mpikaroka,
dia ahoana ho ianao ny fihetseham-pony rehefa hita n'ilay nitadiavina? Zay no hijerentsika ny hevitra fahatelo eto amin'izao mampanavotra an' Jesosy zao. Ny hevitra fahatelo ary dia hoe mpanavotra Jesosy ka mifaly amin'ny fahitana ilaina ny. Mpanavotra Jesosy ka mifaly amin'ny fahitana ilaina ny. Eo amin'ny 17 no manasongadina an'izany. Tsy ny fijanonany reto 7 reto teo amin'ny toerany akory no mahafaly an'ilay mpiandry ondry sy ilay tompon'ilay ondry eto, fa ny fahitany an'ilay anankiray izay nany iny ka tafaveriny somatsara ho tafiaraka amin'ny namany indray ho tonga tao ambalany. Mety mahafaly ihany hoe tena eny reto 7 fa tsy nihetsika teo mandra-pitady an'ilay ray, fa vao maika tena mahafaly kokoa ny fahitana an'ilay nitadiavina. Ianao zany tena nanao ezaka mafy ny karoka dia hitanao le zavatra, hafaliana anie zany. Very ka hita indray toy ilay zanak'adala izay voambara ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Haintsika tsara izany tantara izany. Raha ny tantaran'iny zanak'adala iny dia satria sitrapony fotsiny izao no nandeha niala tao an-tranony rainy, ka rehefa miverina avy any izy, tsy famaizana na tamon-katezerana no nitsenana azy, fa tena fifaliana. Nanaovana fety, nsoloana ny akanjo fitafiana, sy ny sisa sy ny sisa. Rava malala. Fifaliana be tsy misy toy izany anieny any an-danitra raha misy mpanonta iray mibebaka. Aza everina ho enatra ary na everina ho fahambaraka ny famerenan Jesosy anao ao ambalany iray hoe za efa zao dia mbola inona indray, za mihitsy tsy mendrika iverinao intsony sy sisa. Fa raisy ho voninahitra zany satria faly aminao izy rehefa miverina sy tafaverina ao ambalany ianao. Tiany loatra ianao, sarobidy aminy ianao na dia mihevitra ny tenanao madinika sy bitika azy ianao, fa ianao io indrindra ny tena tiany. Ianao miaina finaritra ao ambalany ny tena fifaliana. Koa mahereza fa mpanavotra Jesosy. Efa vitany teo amin'ny azo fijaliana avokoa ne zany ireo zavatra telo izay nambara tamintsika teo reny. Ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana no nahatonga antsika voasongadina na dia hoe madinika aza. Nasongadina Jesosy mba hanasongadina antsika mihitsy ny nahafatesany Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana ihany koa ne no fomba nikarohana antsika tany amin'ny fahaverezany, satria tiany isika, tsy tiany hisy ho very. Ary ny fahafatesany no zary fifaliana satria nahatonga antsika hiverina ao ambalany indray. Hafaliana neneny Tompo rehefa nizay isika fa voavotra, vita fihavanana tamin'Andriamanitra ary voavela eloka. Dia isika ihany koa tokony hampiorina ny finoantsika ny fahalalana izany rehetra izany. Fa efa velona ny Tompontsika, nanao izany fanavotana izany ho antsika, koa ka iorina mafy ao aminy ny finoantsika. Dia mahereza ry havana, ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Dia mbola hivavaka isika. Tompo, misaotra noho ny amin'ny teninao izay nomenao anay. Misaotra satria mpanavotra tokoa ianao Jesosy. Ianao ilay mijery anay madinika ao. Miahanay ianao ary tsy mamela anay ho irery izany. Ianao ilay nikaroka anay tany andalam-pahaverezana tany ary nafoinao mihitsy ny ainao mba hatateraka an'izany sy hiverena anay ao ambala indray. Ianao tokoa ilay manana fifaliana lehibe rehefa mandeha amin'ny fahamarinana ny zanakao. Rehefa hitanao indray izahay, rehefa indray fa miverina, tafaverina ao ambalanao indray izahay. Misaotra indrindra noho ny amin'izany. Misaotra Tompo fa tia anay ianao. Ary ao ka tena hampiorina ny finoanay tokoa ny fahalalanay izany fanavotana lehibe izay efa nataonao anay izany. Ankehitriny izay Jesosy ary dia matsiaro ny tsy fahatanteranay satria
Izay dia nania sy teny foana. Izay dia tsy natoky izany fanavotanao izany. Ary izay dia mety tsy nanaiky ny tao aminao iverinao ambalanao. Mifony izay, mamelany elokay. Ankehitriny dia manavao ny fanoloran-tenanay izahay Tompo, mba hanekena indray hiverinao ao ambalanao. Ary mba hifaliana ihany koa fa izahay anie dia tena tianao karohanao mihitsy, ary namoizanao ny ainao teo amin'ny hazo fijaliana. Ary ny aminay madinika eo indrindra Tompo no nahatonga anao nafoy ny ainao. Ankehitriny izay ary dia mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao satria mpanavotra anay ianao. Ho any amin'iza tokoa izay fa ao aminao ihany no misy ny fiainana sy ny fifaliana ary ny fiadanana. Apetraka eo aminao ary izay rehetra mety ho fanahinay rehetra. Ny fahasalamanay izay tena mampiororo amin'izao andro sarotra izao. Ny ihany koa aminay koa satria ny asa mihasarotra. Ary indrindra Tompo, ny finoanay tao miozohozo, ampioreno mafy ao aminao. Apetraka eo am-pelantananao izany rehetrarehetra izany. Ary omba sy tantana anay tsirairay avy ianao. Dia matoky izay Jesosy, fa hainao tanterana na dia izay tsy takatry ny sainay aza, satria mahay manao mihoatra noho izay angatanay ianao. Izay rehetra mahasoa anay Tompo dia mba tanterao aminay araka ny haben'indra fonao. Ary atambatra mivavaka amin'ilay vavaka nampianariny Jesosy hoe, Rainay eo izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay an'io izay anina saza ho anay, ary mamelany elokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra isika ry havana raha afaka nandre izay mofinaina voalahatra ho antsika tamin'ity andro androany ity izay. Raiso amin'ny finoana ary ny tsodrano izay tononona ho antsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, fa ankehitriny ry Jakôbô, izao ny lazain'i Jehovah izay nahary anao sady namorona anao ry Israely eo. Aza matahotra ianao, fa efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ahy ianao. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, anaran'ny Ray sy ny Zanaka, ary ny fanahy masina. Amen.